Ny fanabeazana fifanarahana roa samihafa nosoniavina androany teo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny banky BOA tetsy Mahamasina tao anatin'ny INFPA nanatanterahana izany fanaovatsy ny mpiara-miasa izany. Fametrahana ivon-toerana fianarana na centre de vie manerana Madagasikara no iarahan'ny banky BOA sy ministera ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ny fifanarahana roa sosina izay natao sonia androany teny amin'ny INFP Mahamasina. Fifanarahana voalohany dia fametrahana ivon-toerana izay ahitana trano fianarana, trano fisakafoanana ary trano fitsaboana amina toeram-pianarana iray. Anisan'ny tanjony roa tota ny fanatsarana ny taham-pampianarana ny ankizy malagasy ka antom-pisian'izao fifanarahana izao izay entina hametrahana ireo ivon-toerana ireo. Ny iray kosa dia fanamirana ny fahafahan'ireo mpampianatra sy ireo mpiasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mindram-bola. Tsy misy hoe tombotsoa manokana hoentin'ny banky hoentin'ny fondation horaisina amin'izany satria asa fanasoavana ataonay fa izao kosa tombotsoa ho anay satria maneho ny maha banky izay akaiky ny vahoaka, akaiky ny fitondrana, akaiky ny tombony. Dia zay no zavatra ataonay banque citoyenne, une banque de proximité. Ary dia raisinay fondation ho filamatra ihany koa izay filamatra ny banque. Dia arikipelito dia misahana manerana ny nosy ny zavatra ataonay antoerana izay tena hita fa ny taux de scolarisation tena latsaka ivana fa tsy amin'ny toerana hoe reny fopartany foana tsy akory. Zay zany no asa ataonay fa ny asa atao koa dia misahana ny santé afa ny anam-pinay ny vehivavy izay mitolona amin'ny fiainana nefa ny tratrany mamiada ny londro dia maminandro koa izahay ataon'ny hôpitaly tavoahangy alena valo. Ananany anjara toera manokana amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ity tetika azy ity satria izy no andraikitra ny fampitaovana ireo ivon-toerandreo ary ametraka ireo mpampianatra manerana ireo ivon-toerandreo. Ny anjara ndraiky fanjakana dia gratuité amin'ny frais d'inscription. Inona ilay frais d'inscription? Alohan'ny idiran'ny mpianatra misy frais tokony avao. Amin'ny fotoana iny fangatana farakarana mpianatra foana tsy frais d'inscription satria raha ohatra ianao frais d'inscription indray mandeha angatana fankarana mpianatra isam-bolana ny aloha ary ny subvention isan'ny fandraisan'ny fanjakana draikitra amin'ny fantaovana karama mpianatra foana. Avy eo ny subvention 550 000 francs à 110 000 ariary iny hitsika mahina sy mahalala mihitsy tsy hoany tsy ampy mihitsy amin'ny fiainana mpianatra dia misy participation zany organisation interne franzay zany tena inareo fa tena fatra sasany ndreka varina ka anasikisana akono fanjokony katsakana amin'ny karama satria tsy manana moyen. Ireo fifanarahana roa tonta ireo dia ahafahan'ny saram-babe-bahoaka sy ny mpiasan'ny ministera hanana tombotsoa manokana eo amin'ny fanatsarana ny fampianarana eto Madagasikara.